Manantitra ny raba mba ampirarintsoanareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny raharaham-pirenena hatrany no mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Eny tsy ny eto Madagasikara ihany fa hatrany ivelany amin'ny mihitsy dia mitodika aty amin'ny firenena malagasy ny mason'ny besin'ny maro. Ankoatran'izay dia manotoy vakana ny fanambarana fanehoana hevitra momba ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity. Miteny ny antoko politika maneho ny heviny ihany koa ny fikambanana maro samihafa toy izany koa ny fiarahamonim-pirenena ary ny fiangonana dia nanazava ny fahitany ny toetra raharaham-pirenena tamin'ity androany ity. Anisan'izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny voalohany dia Andriamatoa Irako Andriamasoa Ami izay filoam-perinasa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tsotra ny fomba fahitany ny fiangonana FJKM ny toetra raha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny mba isin'ny fahamarinana miantefa any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana indrindra izany teny avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. No amafisan'ny filohan'ny FJKM fa ilaina ny fivoahan'ny fahamarinana mba tsy indro mahita ny maizina ny vahoaka malagasy. Vaovao tanteriny Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Tsy ny olo-pirenena tsotra intsony no maneho hevitra manoloana ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa Ami androany. Samy niantefan'ity fanambarana mifono fahendrena ity avokoa na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ry mpiray-tandrazana malala miarabantsika nahazo mpamonjy notsarovana tamin'iny krismasy 2024 iny ary mahazo izao taona vaovao 2024 izao. Homban'Andriamanitra le sitra mianakavy hamakivaky ity taona ity araka ny teny fikasany hoe ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalakalehanao rehetra. Ary ho amin'izany indrindra no hitafana manokana amintsika manoloana ny toetra raha lalovantsika ankehitriny. Voalohany ho anareo mpikambana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Mitodika any aminareo ny mason'ny malagasy rehetra ankehitriny. Mampahery sy mivavaka ho anareo ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy ilay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy misy afenina izay tsy aseho. Ary iza matahotra izay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova. Ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena. Ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena. Ny voka-pifidianana mifanaraka amin'ny fahamarinana havoakanareo no atonga amin'ny Madagasikara hisandratra ka tsy atonga amin'ny voaka malagasy ho indro mahita ny maizina ho fahantrana hanampy fahantrana. Faharoa ho antsika vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova. Sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanitra. Azo antoka ny fanasitranana ny Madagasikara raha henontsika vahoaka kristianina marina ny antson'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony. Hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Hahasitrana ny taniny. Ka isika kristianina rehetra nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy hijoro marina ho fanasy ny tany sy ho fahazavana izao tontolo izao. Ka tsy hanaraka ny fanao izao tontolo izao fa hiova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia tsy ho hira foana reny ny hira-pirenentsika manao hoe tandrazany malalo irina mba hitahinanao ka ilaina hary izao tontolo izao
no fototra ijoron'ny satanao hotahinany Madagasikara ary n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tsy aivina fa omaly dia efa nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny 4F na ny komity ny fahamarinana, fandriampahalemana, fiadanana izay ivondronan'ireo mpitondra fivavahana maro avy eo anivon'ny FFKM. Profo mibaribary zao fa tsy tampahamarinana no nanatanterahana iny fifidianana iny ka antony anaovany be sy ny maro antsoavo ho an'ny HCC mba amoaka izay tena marina ekeny rehetra. Momba ny etsika fitakiana ny voan'ny fahamarinana etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely dia mbola tsy afaka niditra teo amin'izany parvis Analakely izany ny olona izay mitaky an'izay ivoan'ny fahamarinana izay. Nampiavaka tamin'ity androany sabotsy ity ny fisian'ny fanaparitahana nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireo vahoaka marobe izay efa tonga teny Analakely iteny. Nipoka ny bomba mandatsa-dranomaso ary tsy vitan'izay fa dia sahirana ny Analakely rehetra sy ny manodidina satria tsy vitany hoe mandatsa-dranomaso ny setroka teny fa manimba ihany koa ny fitaovam-pisefona ho an'ny olona izany. Ary dia tao anatin'ny fifanjevona tanteraka no nisehon'ny toedrara teny Analakely tamin'ity andron'ny sabotsy tontolo ity. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajaonarivelo. Tety ivelany toy izao ny mpitolona hitaky ny fahamarinana androany satria nobahana ny mpitandro ny filaminana vao maraina tao anatin'ny parvis Analakely izay mbola tsy fantatra hatramin'izao hoe inona no antony tsy amelana ny olona hiditra ao anatin'ny parvis. Misy atahorana tsy tiana iseho ve? Tokony ho tamin'ny 12 ora sisa sasany. Raikitra ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso voalohany nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireo olona tonga marobe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey Tanapolo. Raha ny voalaza ny mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana trano dia nisy ny tifitra ny avy any amin'ny mpitolona no nanapoahana ny bomba mandatsa-dranomaso. Saingy tsy voamarina hatramin'ny farany ny fisiany izay. Hatramin'ny fotoana ny alana teny an-toerana tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro tsy nijanona izay fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso izay. Ary tsy nifidy toerana hanapoahana azy intsony ireo mpitandro ny filaminana na dia efa saika niparitaka avokoa aza ny olona. Ny mampametra-panontaniana eto dia ny hoe nahoana rehefa avela hiditra malalaka ao amin'ny parvis ny mpitolona ho an'ny fahamarinana dia milamina tsara ny hetsika ary mirava tsy misy fioharam-pefy. Fa inona ary izany ny tanjona hanaparitahan'ireo olona ireo amin'ny bomba mandatsa-dranomaso izay hita fa mamboly korontana fa tsy mitandro akory ny fahalemana izay andraindray ny reto milaza fa mpitandro ny filaminana. Fa nateo azy ny toedrara nafana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'ny alalan'ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana ery teo ohatra ny fandefasana ny bomba mandatsa-dranomaso dia tsy niemotra mihitsy ireo vahoaka izay mitaky ny voahany marina tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa teo amin'ny filohan'ny pirenena iny. Ndeha ho arahantsika ny vaovao izay tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Mbola tonga marobe hatrany ny olona hitaky ny fahamarinana tamin'ny fifidianana filohampirenena natrehantsika farany teo androany na dia teo aza ny fampiasana hery famoretana azy ireo. Mahamenatra ary tsy mendrika ny aina izao ny vahoaka aneo hevitra ho hatrany ny fitaraina ny ireto olona ireto. Nisy mihitsy aza ny naratra tamin'ity androany ity. Tonga teo azy zany tamin'ny maray araka ny fanentanana dia tena mba tia hafantatra ny hoe zany tena hoe hitaky ny tena fahamarinana dia tonga teo misy ohatran'ny kitabataba reo dia tonga dia io voan'ny grenady io mipoka teo akaiky teo ilay izy fanona mihitsy sy ihany efa mitondra rano misy raha tsy misaraka rano dia mikanjoko no lemako dia ndrakofako ohatr'izao rehefa izay avy nahazo ina fa tena ny anjeran'ny tany mihitsy dia izao ve ny vokatry ny fitadiavana fahamarinana famonoana ohatr'izao ve
sao dia mba tsy raza matokony mba eritreritra indrindra le asisy mba eritrerety ihany dia zavatra ho avoaka amin'ny talata zao tonga takaitra izao marary rehetra ve zany tsy tokony hoe midalo any ananina any ny ambenandry zareo fa le olona ilaza famarinana eto no ambenana be ohatr' zao maraina faritry ny andro dia zao foana manamarina olona matotonga eto e manamarina mba matotonga eo dia tokony hojerevana aloha zany izay marina izay hoe atraizany fetra le mpamarinana dia izay vao tokony hanao herim-pamiretana ohatran'izao fa tsy tonga dia setra goavana ohatr'izao ny setra le vahoaka mitady an'le marina le daly mamoan'olona tsy hita izay hanaovana anazy mpangalatra olona tabatra tsy hita izay hanaovana anazy tsy azoko mihitsy hoe inona tiany rehetra zavatra rehetra atao zany rehetra hoe inona tiany atongavana eto amin'ity firenena ity fa rehefa mba ilazany ao akoho ve le olona hoe izao ny etaetanay dia tonga dia erisetra goavana ohatr'izao setra le zany amin'izao fotoana izao le mpangalatra indray ny arovana fa tsy le olo-marina maninona raha mpangalatra ny antsena maninona raha ohatra hoe ohatran'izany zao ny misainao manjery raha vavy ao mantsy atopoky dia maninona le mpitaritolona ty milaza ny fahamarinana indray ny tena enjihana hoe hotoriana izay zavatra izay ngano ataoko fa tsy mety zay eto amin'ny firenena le olona zany tena hoe mitako ny fahamarinana sy ny rariny sy nitsiny zay indray ny enjihana dia safia zany amin'izao mpangalatra indray zany ny marina indray zany zao ny enjihana fa tsy mpangalatra iana zany amaream-pianakaviana dia inona moa no mahatonga n'le izy tsy atao hatramin'ny farany le fitadiavana n'le marina atao fa tapahana tenatenany sa reto miaramily reto zany efa mahafantatra fa hoe miara amin'ny any an-daniny any izy dia zao nanaovana n'le vahoaka fa raha ohatra ireo ka miandro ohatranay koa gamba tsy nisy ohatran'izao fa samy miandro hoe ovina ny voaka le voka-pifidianana dia natao le fampitahana dia samy mahita amin'ny marina ka rehefa resy amin'ny marina dia mipetraka izay fa le marina zany tsy avoakandry zareo fa zao nanaovana n'le vahoaka dia normal izay raha zay ny an-dananay aty ny ohatra ratsy omena amin'izao dia ny fanekon-kevitra mihitsy zany no tiana ho vonoina eto fa maninona tonga dia tenena fotsiny hoe tsisy mahazo maneho hevitra dia mankinana zay tonga dia tsisy mahazo maneho hevitra dia tsisy miteny tsony olona io fa hoe lazaina atsika efa maneho hevitra fa rehefa rakotany maneho hevitra dia mety fa rehefa rabe dia tsy mety ngamba kosa tsy dia mety amiko hevitrako zay ny réactionko zany aloha dia tsotra manao antsoavo amin'izay atao hoe atana tohatra ny fitondrana rehetra any tezitra mahita an'le izy malahelo ndray any efa misy tsy fidiny amin'ireo ny dia efa nireny zavatra reny efa noho hoe teny midina dia zebary soa tsy manatsafidy izy fa miantso ny tompona andraikitra zany hoe mba saintsainy ihany saintsaina hafatra angambany ny anay toko ny anay miaza zany tena marina hafatra ny aho hoe saintsainy ihany tonga tanam-polo anefa ireto olona nampara-pahefana sy ampiasana hery famoretana ireto maro tamin'ny olona tonga teny amin'ny kianja ny 13 meno nametra-panontaniana hoe manana fitaovana betsaka sy mpitandro ny filaminana betsaka ihany isika eto Madagasikara koa nahoana ny mbola fadiranovana amin'ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana fa tamin'ity raharaha nitranga androany teny amin'ny kianjany 13 Mey teny Analakely ity dia nisy ny fisamborana izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana ka olona 9 no voasambotra tamin'ity andro anio ity. Ankoatran'ny izay dia mahatsapa ny rehetra fa misy ny fampiasan-kery arak'ireny efa hitantsika teo ireny ary teo ihany koa ny fanitsakitsahana ny zo maha-olombelona. Ankoatran'ny izay dia tsy emotra ary nanamafy an'izany ireo olona teny Analakely ny amin'ny fitakiana ny fahamarinana olona izay tsy iza akory fa vahoaka malagasy ray malagasy reny no niaran'izany fampiasan-kery izany. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajaonarivelo. Fa nandritra ny esika teny amin'ny 13 Mey androany ihany koa dia nisy ny fisamborana olona ka fantatra fa olona 9 no voasambotra hatramin'ny fotoana nialana teny an-toerana tamin'ny 3 ora tolakandro. Ka raha nanontaniana mikasika izany ny lehibe ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana dia tsy naneho hevitra. Ity olona amin'ny sary ity izao dia voalaza fa nakasary ary tsy manana badra ka nosamboriny. Lalàna viaiza izany hoe olon-tsotra makasary ka voasambotra sy tsy azo atao izany. Ity iray ity kosa dia voalaza fa nisy cocktail molotov tany aminy. Ka rehefa nataony fisavana ny motoany dia tsy nisy afa-tsy badra ny K25 sy tavoahangy iray tany aminy. Ity iray farany ity kosa voalaza koa fa nisy lasantsy tany aminy ka nosamboriny. Raha nazavan'ny fianakaviana anefa
dia vinaigre tamin'ny tavoangy atao amin'ny tarehy tratry ny bomba loan-datsa-dranomaso ny tany aminy. Le zavantranga teo zany zay nijoro tery amin'ny anina tery dia nisy olona nandrehatra zavatra teo dia zay mijoro tsara eo ananao tsy mahafantatra ninina akory dia zay raha taitra be nahita an'le afony rehetra hoe inona io dia nandeha le mpitandro ny filaminana dia nandeha nijery teo dia tonga dia nisamborony any le anatanay dia zara natositosiky ny zareo tao ananina tao sady ambany elahy ozy izy matsy an'le zazakely dia nitiako mba tenenina zany na mandeha izy oa gazety io na mandeha izy nitalo re tompoko nitalo asamborona atao zay mampety anazy fa tsy ny olona tsy maninona. Mazava izany izao fa manjaka tanteraka ny fanapara-pahefana eto amintsika tsy misy akory ny porofo mazava dia miroso avy hatrany amin'ny fisamborana izao ny tena taratry ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fioaram-pefy. Fa maro isika ireo fikambanana na antoko politika izay nanao fanambarana manoloana ny toetra rahampirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tamin'ity andro an'ity dia ny teo anivo ny atoko tambatra manerana ny nosy no nanao antsoavo ary no amafisiny izany antoko tambatra izany fa hita ny baribary ny alabato tamin'iny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny. Tsapany atoko tambatra manerana ny nosy ihany koa ny fisian'ny fitongilanana teo amin'ny fikarakarana izany fifidianana izany. Vaovao tateriny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Efa tsy takona feniny intsony amin'izao ny alatra bevava nisy tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Noho izay antony izay no mampitroatra ny olom-pirenena maro ka mandalo olana ny firenena. Manoloana izany indrindra dia nanao fanambarana ny avy amin'ny antoko tambatra tamin'ity androany ity izay nahita fa nanjaka tanteraka ny alabato sy ny fitanilan'ny gouvernemanta tary ny Prime Ministre Tsay Christian. Noho izany dia miantso ny fanjakana sy ny fahefana maefa misy eto Madagasikara izy ireo mba hahafahan'ny olon-drehetra maneho hevitra sy ny anafoana ny RCC manontolo ny fifidianana. Tsy takona felina intsony fa mandalo fotoa sarotra ny firenena. Andalana makany amin'ny krisy vaovao indray isika. Efa nambarany antoko tambatra ombenombeny fa tsy vahaolana ho an'ny firenena ity fifidianana natao amin'ny rehetra ity. Ary efa hitanay fa tsy maintsy afara amin'izao endriny izao isika. Nanjaka ny alabato amin'ny endriny isan-karazany sy nangarahara ny tanila ny gouvernemanta Tsay Christian nampandany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo tamin'ny alalan'ny ministry aditany. Mibaribary ireo tandrevaka nataony CENI ka ny lehibe amin'izany dia tsy nanasiana numéro de série ny bulletin unique izay takian'ny lalàna misy maintsy ametrahana izany. Noho izany izahay atoko tambatra dia miara-miompeo amin'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny vahoaka malagasy manontolo amin'ny fitakiana ny fahamarinana izay atao eo amin'ny 15-ny 13 Mai. Tany demokratika Madagasikara ka tokony halalaka ny fanehoan-kevitra, asatra ny endrika ara-matahora sy ny fanamborana ary ny fampiasan-kely isan-karazany. Miariary tanteraka amin'izao araka izany ny alatra nisy teto amin'ny firenena. Mitodika any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana avokoa araka izany amin'izao ny maso ny olom-pirenena rehetra satria ny RCC no iankina ny hoaviny Madagasikara. Fa momba n'izay fitakiana ny marina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay dia tsy irery akory ny malagasy eto Tanindrazana manao an'izany fitakiana izany sy manao ny hetsika fa miompo mampanahy amin'ny malagasy mila ny voan'ny fahamarinana ny any andafin'ny rika zany hoe ireo malagasy mipetraka any ivelany. Tamin'ity andro an'ity ohatra dia nisy ny fanehoan-kevitra malalaka tao Paris renivohitry Frantsa nataon'ireo malagasy izay mitaky izay fahamarinana izay.
Ankoatran'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny teratany malagasy atsy amin'ny nosy La Réunion izay laza mazava fa tsy petrapotsiny ary tsy angina manoloana ny tsy fisian'ny fahamarinana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny ary ny teo anivon'ny K25 La Réunion no nitarika an'izay fanehoan-kevitra izay. Toy izao ny fanambarana no entin'izy ireo momba n'izay raharaham-pirenena eto Madagasikara izay. Izahay K25 avy any La Réunion dia manao izao fanambarana manaraka izao. Manamely koa tanteraka ny alabato goavana nataon'ny kandida fahatelo amby folo teto amin'ny firenena nandritry fiodinana faharoa ka nahatonga izao savovory izao. Amafisina etona fa tsy manaiky ny valim-pifidianana tsy marina sy ny tongilana navoaka seni izahay. Noho izany dia manohana nietsiky ny vahoaka malagasy nitaky ny fahamarinana etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey izahay ary tonga mihitsy eto Tandrazana manatevy daharana izao etsika ampilaminana izao. Ny mampalahelo nefa dia voasakan'ny herim-pamoretana ny malagasy tanapolo nitaky ny fahamarinana. Vohitakitsaka ny zo fototra manao ny hevitra fa mitady anjaka ny herin'ny vola. Eto dia mitodika manokana amin'ny HCC izahay mba hijoro hampanjaka ny fahamarinana eto amin'ny firenena ka moka didy tsy voavidim-bola mba tsy hiverenan'ny krizy lavareny intsony izay efa nieretany vahoaka nandritra ny 5 taona. Ny olona nanao osoka sy nangalatra dia tokony ampiarina aminy lalàna. Eto am-pamaranana dia manohana tanteraka ny ivoahan'ny fahamarinana izahay avy aty Adilambato La Réunion ary taky ny zoanay ahafahanay mifidy amin'ny fifidianana rehetra misy eto amin'ny firenena masina ny tanindrazana. Fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa itsika ao anatin'izao vaovao ny fahitalavitra MPS izao. Tato anatin'ny fotoana maro zay dia tsapan'ny maro fa tapatapaka foana ny herinaratra ary tsy eto Antananarivo ihany fa saika manerana ny nosy mihitsy. Toe-javatra izay miteraka fahatiantoka ho an'ny beso-maro. Fantatra nefa fa tany alohan'ny taona 2024 dia tsy nahafantatra an'izany antsoina hoe délestage zany ny malagasy. Raha ny fanazavana izay anoentiny teo anivon'ny orinasa Jirama dia no ny tsy fahampian'ny solika no mahatonga an'izay fahatapahana izay ary ny fahatapahana dia samy hiarany avokoa ny eto Madagasikara iray manontolo. Fanadihadiana hoentin'ny Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Naritra ora enina farafakely ny fahatapahan-jiro tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra omaly. Mahatratra 4 isan-kerinandro kosa zany araka ny nambaran'ireo mpanjifa. Mampitaraina azy ireo anefa io fahatapahana lava reny io satria mitombo ny vola landy amin'ny fividianana labozia nefa ny vidin'ny jiro ny Jirama miakatra hatrany. Omaly izao tamin'ny efatra sasany teo tapaka dia valatsaka kely izy vomiverina indray dia ny fiatraikany ny entana simba aloha voalohany indrindra nefa vidin-jiro miakatra dia miakatra ny fandriam-pahalemana eo an-daniny atahorana daholo izany rehetrarehetra izao. 3 fois par semaine taloha nefa tsy dia misy fa zao lasa 3 fois 4 fois par semaine. Tapaka foana izy dia ndraindray izy tapaka amin'ny atoandro dia amin'ny valo vao verina dia tapaka izy ndraindray amin'ny fito dia amin'ny folo vao verina matetika foana. Zao lasa ohatrany hoe mandroany tapaka dia raha fitsonay tapaka matetika be fatapahana mahakahadiny enina dia fito mitombo be mihitsy dia fa satria tsy maintsy mampiasa labozia an'ilay 500 na fa raha vao amin'ilay 200 koa dia vetivety dia lany. Ndraindray malany telo roa amin'ny labozia zay 500 vao very efa kely mihitsy dia zay vao very. Jirama miakatra be mihitsy ny vidin-jiro. Adiny tsy arakaraky ny taloha koa miakatra be mihitsy izy zao. Taloha zao raha ohatra hoe 200 ilay lasa 400. Tamin'ny omaly zao no tena lava be dia misy fotoana koa sabotsy tapaka ihany fa indraindray no mahatratra adiny 4 na ohatr'izany izy. Dia misy fiantraikany mihitsy, misy fiantraikany. Satria to dia tapaka tsy afaka miasa mihitsy rehefa hoe tapaka ilay jiro. Omaly ohatrany teo tamin'ny telo teo zany no tapaka jiro ohatrany efa hariva mihitsy vao very.
Tany am-piandohana dia voalaza fa noho ny fahanteran'ny fitaovana no mahatonga ny fatapatapahan'ny herinaratra vokary ny orinasa Jirama. Ankehitriny dia nambarany tompon'andraikitra fa noho ny tsy fampin'ny solika no antony mahatonga io fahatapahana io izay marihana fa tsy eto andrenivohitra irery ihany fa manerana ny Madagasikara mihitsy. Tsy mbola nahazona fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra kosa ny hoe misy fandraisany amin'ny trosa tsy voaefa ve no mahatonga ny solika tsy ampy anodinana ny herinaratra. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa dia miavaka ny alahady rahampitso ho an'ny mpino kristianina. Io ilay antsoina hoe aladin'ny taom-baovao, antsoina ihany koa hoe aladin'ny epifania, izay mahatsiarovana ny nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny jentilisa. Ao kosa nefa ny manokana n'izany alady rahampitso izany ho fandraisana fahasoavana ary eo ny manao voady. Mitondra ny tsara ho fantatra momba n'izany indrindra ny mpitandrina Andriamanampy Rafitson Timothy, mitondra ny fiangonana FJKM etsy Akadimbahoaka, fanadihadiana hoentin'ny Edena Elia teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Fotoan-dehibe ho an'ny mpino kristianina ny daty ny 9 janoary izay anamariana ny sehoan'i Jesosy Kristy amin'ny jentilisa. Tamin'ity taona 2024 ity dia nitotona ho andro alahady io 9 janoary io izany hoe rahampitso, io no atao hoe epifania. Latsaka ho 9 janoary ny alahady voalohany amin'ity taona ity izay fankalazan'ny fiangonan'Andriamanitra no antsoina hoe epifania. Ka ny dikany hoe epifania ny tsara ho fantatra angamba dia ho azo ny heviny izay tiany ambara. Ny hoe epifania dia adika hoe fisehoana. Ny lazan'ny dika teny greka dia fisehoan'ny Kristy amin'ny jentilisa. Fisehoan'ny Kristy amin'ny jentilisa zany hoe raha mijery ohatra ny saora marina dia ny fisehoan'ny Kristy tamin'izy teo anatrehan'ny Herôda. Na koa hoe andron'ny mpanjaka ny lazana azy amin'ny ankapobeny ny dikany. Ka andron'ny mpanjaka izay nampiorory mpanjaka na dia mbola zaza raha Kristy. Ka amin'ny fiangonana dia ny 9 janoary mihitsy no fomba nisehoan'Andriamanitra azy araka ny calendrier Grégoire. Grégoire le Grand ny calendrier grégorienne zany. Dia ny 9 janoary io zany dia sady latsaka alady no io ny tena fankalazan'Andriamanitra noho ny epifania. Dia sady alady voalohan'ny epifania no tena andron'ny epifania ny 9 janoary. Ka mampiavaka azy dia fahatsiarovana Kristy sy ny fisehoan'ny Kristy teo anatrehan'ny jentilisa dia ohatra zany hoe Herôda mpanjaka. Izay neky fa mpanjaka Kristy ka nahatonga Herôda namono olona be dia be. Zany hoe zazalahy roa taona midina rehetra dia nivolony avokoa. Ny dikany hoe roa taona moa dia hoe zany hoe fa teraka roa taona Kristy vao tonga tany Jerosalema ny magy. Ny alahady voalohan'ny taona ihany koa matetika no fandraisan'ny olona fahasoavana ary mahavory lanona ny mpiangona noho izy alahady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia fomba mampanao ny protestanta rehetra moa zany ny ankapobeny raha fa alahady voalohany amin'ny volana janoary dia be olona be. Dia eo no anatanterahana zavatra maro isan-karazany fanaovan'ny olona voady, fanaovan'ny olona rakosorana, fanaovan'ny olona fanapahan-kevitry olona amin'ny fanavaozana fanoloran-tena ny an'Andriamanitra. Efa samy miomana ny amin'ity andro rahampitso ity avokoa ny ankamaroan'ny fiangonana izay mbola tafiditra indrindra ao anatin'ny androm-pifaliana ny andron'ny 9 janoary. Ivadika vaovao hafa tanteraka isika anisany mampiavaka ny malagasy raha oharina amin'ny firenena hafa ny fanajana ny ray aman-dreny. Rehefa tonga ny tontaona toy izao dia mametraka tsara an'izay asiny ray aman-dreny izay ny malagasy ary tsy vitany hoe fitenenana fotsiny fa aseho amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fanolorana ny solombody akoho. Inona ary no tsara ho fantatra sy ny raiketiny izany foto-kevitra lehibean'ny malagasy izay manaja ray aman-dreny izay rehefa tonga ny tontaona toy izao. Mitondra ny tsara ho fantatra ary i mbola manana izay manazava ny momban'izay. Taona vaovao famerenana amin'ny loniny ny zavatra tsy mety rehetra, izany hoe raha misy fihetsaraham-belatsy mba tokony ho avozina manadio ny tanàna, manadio ny saina, manadio ny fo ary mametraka ny toeran'ny ray aman-dreny eo amin'ny toerana. Fa ny ray aman-dreny no atao hoe babena tsy azo akifika loloavo na tsy azo atoty. Ny ray aman-dreny no azo lazaina fa elatra misy andratana tohotra ny akarana ary azo lazaina fa zay manana ray aman-dreny mbola tena mianta ajaony rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay nomeny Jehovah anao.
ary azo ambara ihany koa fa ny ray aman-dreny no tolorana ny atao hoe solongody akoho io zany le nofokeny mitapihavadana rasako ho an'ilay maroavana ny vody akoho ho an'ny ray aman-dreny ny tratra no hoan'ny tanora ny ela no hoan'ny vehivavy ny fehany ho an'ny zambyolona ka rehefa tonga ny fifampiarabana no ny taona vaovao tony taona zany dia misy fitenena sy firaritsoa mitambatra ao a firaritsoa avy amin'Andriamanitra no aparika mba ho tonga amin'ireny ray aman-dreny reny a ho lava velona ho tahin'Andriamanitra ho tratra izay ela indrindra ho toloran-javokely tehany ny solongody akoho zany a efa nipetraka teo amin'ilay taolo mirazantsika teo ray aman-dreny teo aloha mihitsy a dia ny fandovana mihitsy izy io a dia izay no natonga an'izy hoe solongody akoho no nipetrahany a tao anatin'izay fotoana namezana voninahitra ho an'ny ray aman-dreny izay. Dia iny resaka fanajana ray aman-dreny iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.